Manonona ny shalom amintsika rehetra ary miaraba antsika rehetra mpanaraka ny pejy diloilo fanosorana isika rehetra ihany koa izay mpandalina ny sitrapon'Andriamanitra, isika rehetra izay nateraka indray isika rehetra malagasy satria ity direkta ity de nomeko ny lohateny manokana hoe tsy maintsy ateraka indray isika malagasy. Shalom manotonona amintsika rehetra ny fahasoavan'i Kristy Jesosy. Ity resaka fahaterahana indray ity no ifimpanantenantsika amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra tsotoa. Zay le hoe ifimpanantenana izay dia miorina ao anatiny izay hoe ateraka indray izay indray isika être no animena tao amin'ny sahanedena nasiana an'ilay fofinaina mahavelona, de rehefa lavo isika dia tafasaraka tamin'Andriamanitra tonga maty, dia ateraka indray. De zay nahatonga nanteny teo hoe ivo-pamonjena, satria rehefa ateraka indray isika, nateraka indray de tafiditra ao anaty valam-pamonjena. Amen. Zay le hoe nateraka indray zay tsy hoe betabe mantsy ny olona no misy diso fandray izy de mieritreritra izy fa hoe vita batisa de nateraka indray, vita confirmation amina fiangonana anankiray, vita fanikena de aminazy zay dia nateraka indray, sy ny sisa betabe selon any système izay isiany pitsopitsony any anatin'ny rafim-piangonana isan-karazany avy ihany. Tsy miteny hoe ratsy zany fa ho voaboasantsika tsotsotra atao anatin'ity sujet ity, indrindra ho asika malagasy ny amin'ny hoe nateraka indray, ateraka indray, afahantsika mandray an'ilay lanja-pamonjena ao anatin'izay hoe fahaterahana indray izay. Tsy voandroantsika no nresaka an'ity fahaterahana indray ity fefa niresaka teto foana isika, nanipinipy fampianarana sy fanazavana tsotsotra teto isika, fa ny mahafinaritra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra tsotoa, ny fiarahana amin'ny soratra masina selon any famonjena nentin'i Kristy Jesosy erin'ny filazantsara teo amin'ny hazo fijaliana, dia manakambara amintsika foana ny ao ambony ao par rapport amin'ny andiny soratra masina anankiray, ohatra zao hoe ny sujet fahaterahana indray, de misy foana zany révélation entin'ny soratra masina, entin'ny fanahy masina ho antsika mifanitsy amin'izay fahaterahana indray izay na sujet hafa ihany koa. Raha ny toko sy andiny momba ity fahaterahana indray ity dia ny jaona toko fahatelo no manazava azy io. Toko fahatelo hatreo amin'ny andiny voalohany hatreo amin'ny andiny fahafito eo zany nisy resaka ny fanaovan'i Kristy Jesosy tamin'ny fariseo anankiray Nikodemosy aitsika rehetra izany, de nideva leny Jesosy Kristy tao niaraka tamin'izay ny alalan'ny tao hoe fahaterahana indray, ateraka indray, ary nandriny Kristy Jesosy mihitsy ny amin'ny hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona zay vao afaka mahita ny fanjakan'ny lanitra, vao afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra autant présent mihitsy ny fanambarany Kristy Jesosy teo. Sotranao zay raha tsy toa ary manome voninahitra anao, mankalaza anao ny amin'ny fahatsaraanao sy ny fahalehibeazanao, da io ny teny ianao no manositra anay tsiraray avy ary indrindra manao ny déclic any am-pona ihany ahafahanay mandray ny heviteny sy ny hevim-panahy atsofoka ao amin'ny alalan'ny fizaranao. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy voninahitra ho anao ray tsy toa. Amen. Alleluia. Mamerina manonona ny shalom amintsika. Raha mandinika zany isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, avy hatrany de ny cas pratika no resahako amintsika. Raha mandinika ianao ny zavatra iainan'izao taranaka izao dia miaina intelligence artificielle isika, miaina mondialisation isika, miaina zavatra tahaka an'izany isika, ohatra hoe vidim-piainana, ny vidin'ny gasoil, miaina violence, animena amina esprit na sexisme, resaka challenge, resaka zavatra ohatran'izany. Ny tia nambara am'izay de hoe
misy enveloppe zany a fonosan'izao fiainana izao. Isika zany a miaina ao anatin'ny fiainana fonosan'ny enveloppe intelligence artificielle, fonosan'ny enveloppe vidim-piainana, fonosan'ny enveloppe violence herisetra, fonosan'ny enveloppe resaka challenge, resaka culte de personnalité, resaka faux prophétie, resaka famarinana amin'ny alalana idéologie isan-karazany, ohatra hoe développement personnel. Za tsy miteny hoe ratsy rena fa misy hevi-pamarinana par rapport amin'ny référence biblique dia avarina ianao, zany hoe ampiatahana petit à petit amin'ny herin'ny filazantsara ianao, ampiatahana petit à petit amin'ilay famonjena nentin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. De zay le teneniko hoe famarinana, avarina ianao amin'ny positivisme, avarina ianao amin'ny développement personnel. Ora nefa ny baiboly mampianatra hoe izy tsy maintsy mitombo fa izao kosa tsy maintsy miaina. De lay développement personnel, ny personnalité anao ndray no développena, appuyenao anatin'ny émotion-nao sy ny fisainanao, ny amanao zany fa ianao de olona ohatran'izao, ianao de ohatran'izany daholo ny toroteny, ianao de olona voata, ianao de olona tahakan'izao, ianao de olona mpandresy, ianao de tsy ratso a zany. Fa la izy mihitsy hoe ampitombona ao anatinao ho lasa ego anao zay. Fitaka be zay a, fitaka be zay, ary ivelan'ny fahaterahana indray zany. Mino efa misy message a sady voaray anao par rapport amin'izany zavatra zaraintsika izany. De teo de niteny fa hoe isika dia ao anatin'ny kitapo fonosana, zavatra be da be miendrim-pahoriana. Zay le ambaran'ny filazantsara hoe ety amin'ity zao tontolo zao ity no ahitana reo fahoriana. Miresaka fahaterahana indray isika tsy maintsy ateraka indray ny malagasy. Inona zava-misy eto Madagasikara? Ao anaty kitapo fonosana délestage ny malagasy, ao anaty kitapo fonosana tsy misy rano ny malagasy, ao anatin'ny kitapo fonosana manao ny ataony ny mafia izay manao ny ataony ny mpanambola, ny mpibody tanin'olona, ny insécurité, ny vidim-piainana, ny tontolo politika tsy misy mandeha amin'ny laony, ny karazana antoko-pivavahana, mambotry pino, volosan'ny pino, manatavy ny tena, ny tosorona, ao anatin'izany enveloppe zany ny malagasy. De ny sujet antsika eto hoe tsy maintsy ateraka indray ny malagasy. Ny endriky ty fahaterahana ity alohan'ny hoe ateraka izasy anao, talohan'ny hoe nateraka isika, de tao anatin'ny kibon'ny dada sy mama de misy cordon. Lay cordon de toy ny hoe tadipoitra, tadipotra zay mampitohy atsika amin'ny mama. Mama qui veut dire hoe mampitohy atsika amin'ny dada sy mama. Zay le mampitohy atsika amin'ny dada sy mama tao anatin'ny tranonjaza izay de i papa sy maman no mamelona atsika. I mama no mamelona atsika, rehefa miramira ny mama dia miramirana ihany koa ilay zaza ao ankibo. Raha mama mihina paraka na mama mpisotro toaka de lay kibo ao anatin'ilay enveloppe fonosana tranonjaza voko paraka ihany koa, voko toaka. Raha vehivavy malaheloelo lava satria matikapoka vonon'ny vadiny sy ny ohatran'izany. Zay le niteneniko teo hoe i dada sy mama no mamelona atsika, fa tsy miasiste an'ilay mama izay mitondra an'ilay kitapo mifono an'ilay zaza sy volana ao ankibo. Mpamono lava ilay dada, eo zany ilay ray aman-dreny, responsabilité izay tokony ho assumen'ny ray aman-dreny satria misy zaza misy aina ao anatin'ny kibo. De par rapport amin'izay no fiveloman'ilay zaza ao ankibo. Teo anefa sika ny resaka hoe délestage, ny resaka politika, ny resaka insécurité, ny resaka karazana fiangonana sy ny sisa be da be tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Izay no enveloppe, izay no tranonjaza. Raha zavaiko atsika ato anatin'ity fanazavana ity ifonosan'ny malagasy, zaza, zanaka, vahoaka, ray aman-dreny en tant que hoe malagasy na ihany koa qui veut dire hoe
izao taranaka izao. Averiko tsara hoe misy tranonjaza ifonosan'ny malagasy am'izao tsika miresaka izao, de ny sakafon'ilay zaza ao anatin'ilay tranonjaza ilay zaza malagasy: insécurité, alatra voamaso, délestage, faux prophétie, zavatra be da be ohatr' zany ety am'ity zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Taony vakitsika mihitsy lay jaona toko fahatelo hoe nresaki Jesosy tamin'ny Nikodemosy amin'ny anaran'i Kristy Jesosy, ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy nanapaka tamin'i Jiosy izay nakao amin'i Jesosy no ny alina ka nanao tamin'io: raby o, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao, marina dia marina tokoa ry Nikodemosy a, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe, mo mahazo miditra ao akibin-dreny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao, marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ary azagaga no nilazako taminareo hoe tsy maintsy ateraka indray i anareo. Zay lay jaona toko fahatelo. Isika malagasy izao tontolo zao dia nateraka tamin'ny nofo daholo. Ny baiboly dia mazava be hoe azagaga eo amin'ny 5 azagaga hoy Jesosy eo amin'ny 5 lazako taminareo fa tsy maintsy ateraka indray ianareo. Zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Mazava be mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany. Ny malagasy zasenao dia nateraka tamin'ny nofo. Amen. Ny salamo toko faha-1 amby 515 manamafy an'izany. Davida rehefa lava izy tamin'ny fahalavony tamin'ny Batseba dia niteny mihitsy izy hoe: indro tamin'ny eloka no niterahana. Zay le nateraky ny nofo dia nofo. Ary tamin'ny fahotana no nanorotorona. Eo amin'izay mipetraka ny fanontaniana hoe isika rehetra izasenao, isika malagasy dia samy nateraka tamin'ny nofo, fa tamin'ny fahotana no nanorotorona atsika. Torotorona ao anatin'ny délestage ny malagasy, torotorona ao anatin'ny resaka rivotra politika sy zavatra be da be ohatran'izany tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ny malagasy. Ny insécurité, ny fiangonana tontolon'ny faux prophétie, ny zavatra ohatran'izany. Tamin'ny eloka no niterahana atsika malagasy, accepteo izay. Tamin'ny fahotana, ary mbola fahotana no norotorona atsika malagasy. Ary ny esprit fanjakana bibidia sy ny faux prophète izay miara-miasa mandeha amin'izay contexte zay manorotoro atsika ao anatin'ny fahaterana, dia teraka ao anatin'izay ny zaza malagasy. Teraka ao anatin'ny délestage, teraka ao anatin'ny insécurité, teraka ao anatin'ny famine sy ny tsy fahampitsakafo, teraka ao anatin'ny fanadevozana, teraka ao anatin'ny tontolon'ny télé-réalité sy ny zavatra ohatran'izany. Zay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra daholo, ny fijanganjangana, ny von'olona, ny fanolanana, zavatra be da be ohatr'izany, teraka ary teraka ao anatin'izany ny vahoaka malagasy. Accepteo izany. Ary zay no mahatonga an'ity pibatsika ity hoe tsy maintsy re tompoko, tsy maintsy ry zareo ateraka indray sika, zay vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra, zay vao afaka ahita ny fanjakan'ny lanitra. Averiko indray le salamo toko faha 1 amby 5 teo: indro tamin'ny heloka no niterahana.
ary tamin'ny fahotana no nanorotorona zay ateraky ny nofo ady anofo zay ateraky ny fanahy dia fanahy accepteo fa isika dia ao amin'ny nofo isika dia nateraka tamin'ny nofo isika dia nateraka tamin'ny délestage isika dia ateraka ao anatin'ny intelligence artificielle isika dia teraka ao anatin'ny ordre mondial izay le kitapo finosana misy atsika izao tontolo zao isika malagasy ary eo no mitsofoka ny herin'ny filazano tsara hoe tsy maintsy ateraka indray ny malagasy isika ny eritreretin'ny olona fa miretirety eritreretin'ny olona fa miteniteny foana milaza zavatra mifanitsy amin'ny herin'ny filazano tsara sy ny araka ny soratra masina par rapport amin'ny zavatra misy be da be réalité fiainana andavanandro fa androany zany tsika dia manamafy indray fa tsy maintsy ateraka indray ny malagasy aleloia izany hoe miara mivoaka amin'ilay niterahana tsika tontolo politika mivoaka amin'ilay niterahana tsika tontolo délestage mivoaka amin'ilay tontolo niterahana tsika fanololana mivoaka amin'ilay tontolo niterahana tsika tamin'ny alalan'ny firaisana ranofo mivoaka amin'ny alalan'ilay tontolo niterahana tsika karazam-pahoriana be da be kitapo ny finosana atsika ary indrindra tsy maintsy tapaka ilay tadi-potra satria isika ao anatin'ilay kitapo-pahoriana dia misy ray aman-dreny zay minoriratsika n'ilay fahoriana tsy maintsy tapaka iny tadi-potra iny satria ilay ray aman-dreny zay mamahana atsika sy ilay ray aman-dreny tompon'ilay kitaponjaza ifonosatsika niterahatsika dia ray aman-dreny migoka sy miaina fahoriana accepteo izany ny malagasy dia mpanompo sampy ny malagasy dia mpitsangajanga ny malagasy dia sisa be da be ny ray aman-drenitsika ny razantsika dia malagasy qui veut dire hoe ny ray aman-drenitsika izany ny renitsika izay nisin'ilay tranonjaza nipetrahatsika talohan'ny terahatsika tamin'ny maha-malagasy atsika dia ray aman-dreny reny mpihinana toka mpihinana sigara mpijangajanga ray aman-dreny fa tsy manondro vehivavy eto fa na miteny reny ary eto dia miteny ny ancêtre malagasy zany ray aman-dreny mpanompo sampy ray aman-dreny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary mbola mitoy izay hoe ny ray aman-drenitsika dia ny mpitondra fanjakana na tsy mpitondra fanjakana fa na ny mpitondra fiangonana dia faux prophète daholo amin'izao fotoana iresantsika izao ny mpitondra fanjakana dia manao ny ataony manapatra tsy mijery ny tombotsoam-bahoaka fa ny tombotsoa an-tena ny tinambara amin'izany rehetrarehetra izany dia misy ray aman-dreny miteraka zaza malagasy be da be izay miaina zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka an'io zany tsika dia manao rapelina hoe meteza isika malagasy ateraka indray fa aza mijanona ao anatin'izay fahaterahana hoe teraka ao anatin'ny délestage teraka ao anatin'ny monde politique teraka ao anatin'ny monde ny intelligence artificielle teraka ao anatin'ny monde ny abomination ny sexisme sy zavatra be da be ohatra accepte hoe mila miala amin'ny anaran'Andriamanitra tsotoa amin'ny anaran'ny Kristy Jesosy ao anatin'izay fahaterahana naterahana atsika tamin'ny hoe zay ateraky ny nofo dia nofo amin'ny maha-malagasy atsika andao meteza ho ateraky ny fanahy zay ny message pasentsika eto anio zay ateraky ny nofo dia nofo izay nateraka malagasy dia malagasy izay nateraka frantsay dia frantsay izay nateraka hébreu dia hébreu izay nateraka sinoa dia sinoa mazava be zany fa androany ny filazao tsara manao rapelina amintsika meteza ateraky ny rano sy ny fanahy ny rano dia ny tenin'Andriamanitra ny fanahy Andriamanitra dia fanahy alleloia zavatra iray ihany zany ny rano image ny tenin'Andriamanitra ny Jaona toko voalohany dia manazava tsara hoe ary tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra dia fanahy
atreo zany dia mila misitaka isika amin'ny tontolo izao tontolo zao, ilay kitapo mamono atsika, ilay tranonjaza izao tontolo zao, ilay tranonjaza mahamalagasy am'izao fotoana izao mantsy de voizina be mihitsy andao iverina andoha rano. De ny karaza mpivavahana hafa indray fetsy be izy, ohatrany hitanao reny le zareo hebreo, manindry izy hoe malagasy de hebreo izy, jereo ny kolotsaina malagasy, hitanareo am'izany lay intelligence n'lay fanahy démonie. De lay fombafomba gasy tsy poniny tsiraray zay mifanitsy amin'ny fomba hebreo, azadiny fa ny devolo de ampangalatra, de ampifanijony zay azo ampifanijona de entiny am'izay ny argument hoe malagasy de hebreo. Fampiatahana anao amin'ilay fahaterahana indray daholo zany, fampiatahana anao amin'ny filazon-tsara Kristy Jesosy ateraka indray ianao. Izany zavatra resantsika izany, izany zavatra voizindreo mivoy azy izany. Ny olona dia voiziny hoe andao ianao ateraka ho hebreo, andao ianao ateraka ho antoko-pinoana anankiray, ohatra hoe mialatsina hiteny an'ireto FM foi katolika na protestant na anglikana na FJKM na sekta be da be isan-karazany, zay le nyteneny tany ambony hoe misy olona mieritreritra hoe ateraka indray izy de lasa adhérent amina antoko-pinoana, antoko-piangonana, amina système tsy zay le izy, fa mbola mijanona foana izany zavatra rehetrarehetra izany eo amin'ny hoe ateraky ny nofo dia nofo. Satria ny système izay misy eo amin'ny tontolo izao tontolo zao, ohatra hoe ny resaka insécurité, système zoena daholo zany selon ny politika an'izay mpitondra. Mila misokatra sy miratra am'izany ny masontsika, na ihany koa hoe ny système mondialisation, ohatra ny hoe FMI, Banque mondiale, ny traité isan-karazany, mila misokatra am'izany ho ansaitsika, satria zany usurpation ny alliance amin'ny baiboly daholo zany. Tao amin'ny baiboly nisy alliance fanekena tamin'Andriamanitra tsy toy Yahweh Elohim sy ny vahoaka hebreo, na ihany koa hoe fanekena Andriamanitra tsy toy sy izao tontolo zao sotronareo rehetra ity no rahako zay alatsaka ho famonjenany maro. Alliance izany amin'izao tontolo zao famonjenany maro. De misy ihany koa ny traité sy ny alliance ataon'ireo élite mondiale. Manokatra ny sainao ilazako amintsika ary ampitohizako amintsika ny fanazavanany amin'le hoe ateraky ny nofo, dia mba hampiantahany zao tontolo zao sy ny isantsokajiny avy anao amin'ny fahaterahana indray. Ny sujet antsika eto hoe de meteza ianao raha malagasy ateraka indray, mba hahafahanao mahita fiainam-piadanana, image ny fiainana mandrakizay Nouveau Jérusalem, dia misy fahaterahana ateraka selon ny système izao tontolo zao. De izany zavatra hitanareo rehetrarehetra sy tany saina eo imasonao hoe fifidianana député, fifidianana filoham-pirenena ao anatin'ny ordre mondial daholo izany, constitution nationale, internationale, géopolitique sy ny sisa rehetrarehetra. Fampiatahana anao amin'ilay rafitr'Andriamanitra tsy to ateraka indray, de orienteny ianao any amin'ny ateraka amin'ny alalan'ny système mondial, orienteny ianao any amin'ny alalan'ny fampiterahana izao tontolo zao, ny tontolon'ny Facebook, ny tontolon'ny TikTok, ny tontolon'ny Twitter, ny tontolon'ny sy ny sisa be dia be, de atao zay arevo ny tanora ao anatin'ilay kitapo finosana, kitapo izao tontolo zao de ao ny taranaka no ateraka, de ateraka ao lay taranaka, dia satria ateraka amin'ny nofo lay taranaka dia mijanona ho nofo, ary tsy manaiko ateraka ny fanahy, lasa mpanohatra ny fanahy, satria nofo dia manohatra ny fanahy. Galatiana 5:5. Ka mila izany isika reconnaissante, mila isika mibebaka tahaka ny natsapan'ny Davida mpanjaka rehefa lavy tamin'ny Batseba izy amin'ity Salamo 1:5 ity, indro tamin'ny fahotana no niterahana ary tamin'ny eloka no nanorotorona. Za de tena manaiky, za de tena miaiky amin'ny anaran'Andriamanitra tsy toa amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, fa
tena tamin'ny eloko no niterana, tamin'ny firaisany lasy ny vavy no niterana, ary nitorotoroana tao anaty fahotana. Ndray aman-dreny koa nisy passage nanompo sampy izay nisy passage ny tena koa nandalo tamin'ny karazan-javatra be da be izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay le fahotana nanorotoroana de mila miaika koa zany ianao manomboka izao maheno an'izao afatra izao hoe mekeo fa nitorotoroana tamin'ny fahotana ianao, nateraka tao anaty eloko ianao, ny kitapo ny finosanao dia kitapo izao tontolo izao, izay le tranonjaza niterahanao. Alleluia. Jaona toko fahenina amby folo efa fantatsika rehetra, andininy fahatelo amby telopolo, ety am'ty zao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Nefa matoky izao efa naresy zao tontolo zao ozy Jesosy Kristy. Sika rehetra tao anatin'ny tranonjaza ny dada sy mama tao, tao anaty tranonjaza ny mama tao, tranonjazatsika tao tsy nahita ny tety ivelany mihitsy isika, ary tsy conscient akory ary tsika hoe ohatry ny ahoana zay tao anatin'ny tranonjaza tao zay. Ina moa ny tinambara am'izay? Izao tontolo zao ao anatin'ny tranonjaza izao tontolo zao izy fahoriana, jaona toko fahenina amby folo andininy fahatelo amby telopolo, dia ilay fahatsapana tamitsika tao anatin'ny tranonjaza ny mama ihany koa ny fahatsapana. Raha tsara ilay fanazavana ao anatin'ny tontolon'ny fanolanana izao tontolo zao, ao anatin'ilay tranonjaza insécurité izao tontolo zao, ao anatin'ilay tranonjaza tsy fahampitsakafo, ao anatin'ilay tranonjaza miady lova, ao anatin'ilay tranonjaza misarabady, ao anatin'ilay tranonjaza sy ny sisa be da be, karaza-pahoriana tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra izao ao anatin'izay tranonjaza zay izao taranaka izao zao tontolo zao, fa tsy tsapany, tsy reny, tsy fatany akory hoe ay zany toerana misy azy any. Raha misokatra am'izay fanazavana izay ny masonao dia manomboka conscience ianao hoe ahoana ary zany toerana misy azy any, ary tokony ho izay ny fahatsapanao anefa. Averiko indray isika landalina ny fanazavantsika, isika fony tao amin'ny kiboneny tao amin'ilay tranonjaza nofo dada sy mama, dia tsy nisy zavatra fatatsika sy tsapatsika, fa rehefa malahelo kosa nefa i dada sy mama, raha minaparaky mama dia minaparaky koa tsika, raha misotro toka mama misotro toka i dada sy mama dia misotro toka ihany koa sika. Dia izay mihitsy ihany koa ny mahazo n'izao tontolo izao, ao anatin'ny tranonjaza fahoriana be da be isika, ao anatin'ny tranonjaza zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra be da be isika, satria lay dada sy mama mampihinana tsika. Isika voahidy ao anatin'ilay tranonjaza dia tsy iza fa ry zareo mpanao politika, tsy iza lay dada sy mama fa ry zareo fiangonana isan-karazany tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra, fa resaka prospérité, resaka tsy misy zavatra ara-panahy mihitsy, fa tsy conscient mihitsy anefa isika fa dia mihinana fotsiny. Dia izay fitepony dada sy mama no fitepontsika, satria misy an'ilay cordon, lay tady-potra hitohizantsika amin'ny mama, ary tsika tsy mihinana raha tsy ny zavatra hoan'ny dada sy mama tompon'ny tranonjaza hipetrahantsika. Dia rehefa teraka amin'izay isika dia voalohany indrindra dia mitomany animena sy ny sisa be da be, dia mazava ho azy fa ny milieu zay isitsika, ny toerana zay isitsika amin'ny mamalagasy atsika dia fahoriana, fanandevozana sy ny sisa be da be, tsy ho tany saiko tsony fa zavatra mampalahelo. Dia amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia maro mihitsy ny malagasy no te hitsoaka andositra ifendramonina exodosy toko faharoa amby folo satria tonga andevo ao amin'ny tany tenany izy ny antony dia ilay ray aman-dreny mpanome sakafo azy sy minorira azy
dia misy fanahy manapaka, misy esprit maître andreo ray aman-drendreo fantatsika rehetra ny tianambara am'izay dia ny mpanjaka an'zao fahamaizinana zao dia ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Meteza ateraka indray isika malagasy. Inao fa manomboka mazava aminao ny afatra eo izany ny tsy maintsy na dia mitombo ao anatin'izay fahoriana teraka ny nofo dia nofo ao anatin'izay asan'ny nofo izay sika mijaly fadiranovana sy ny sisa be da be dia mila manapa-kevitra ianao, mila manapa-kevitra ianao tahaka an'ilay zanakadala nandeha ninana ny voankazo fihinan'ny kisoa tany izy dia nanapa-kevitra andeha ody amiray koa dia mila consciente am'izay sika malagasy rehefa avy miaccepteny amin'ny hoe nateraka ny nofo dia nofo, nateraka malagasy mpanompo sampy dia malagasy, nateraka tao anatin'ny délestage ny insécurité ny fanolanana tao anatin'ny corruption tao anatin'ny zavatra be da be rehetra mampalaza antsika malagasy ny fanompody sampy dia andao sika iaiky, ndao sika ho tonga saina am'izay ndeha hiverina ody any am'ray koa ndraitsika ne tsy izy fa ilay namorona tsika tao amin'ny sahany tena tsika ne tamin'ny foronon'Andriamanitra tao amin'ny sahany tena tsy ny foronona tao anaty délestage, tsy ny foronona tao anaty fanolanany, tsy ny foronona ho mpanolana ane tsika, tsy ny foronona ho mpamadika volamena ho fonjam-by isika, tsy ny foronona ho tompon'ny insécurité isika, tsy ny foronona ho pisoloky isika, tsy ny foronona ho mpanompo sampy isika, fa ny foronon'Andriamanitra hiasa ny sahany tena lay tany tondra dronono sy tantely tao amin'ny sahany tena dia mila conscient isika fa nisy an'izay arrière atsika izay lien tamin'ny alalan'ny fanekena famoronana Andriamanitra tsy toy izay mila tsapatsika dia miverina isika amin'izay fahatsapana izay dia miaiky tahaka ny aikeny Davida araka ity salamo 1:15 ty hoe tena manaiky fa tamin'ny eloka marina sy tamin'ny fahotana no nanorotoroana. Dia raha vakinao io salamo 1:15 io dia tena tsapanao mihitsy lay any anatin'ny Davida hoe rovotra mitritra mihitsy na tonga azy teny hoe diovy isopa ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao Kristy Jesosy ho afa-keloka. Dia any manomboka any amin'izay reconnaissance izay ny ahafahan'Andriamanitra mahita fity amintsika miditra miasa eo amin'ny fiainantsika izay ateraky ny fanahy dia fanahy, izay ateraky ny fanahy Andriamanitra dia fanahy, ilay fanahy no miteraka fa tsy misy asa avy ety amintsika dia fanahy satria ny zavatra nisy dia ny côté opposé an'izay izay nateraky ny fanahy ny démonie dia zanaky ny démonie, fa eto kosa ny Jaona 4 dia manindry izay teraky ny fanahy Andriamanitra dia fanahy, izay ateraky ny fanahy dia fanahy ateraka avy any ambony. Amaky ny Romanina 5 vetivety isika, Romanina 5 makitsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy zany ny famonjen'ny Kristy ny mino azy izay manomboka amin'izao fiainana izao ary mba mbola ho tanterahana ho mandrakizay. Maninona no miteny ny Baiboly ao amin'ny Soramandro hoe izay miatomboka amin'izao fiainana izao satria tiampafantatra anao ny amin'ity Jaona 3 ity ny amin'ny hoe fahaterahana indray ity Romanina 5 ity. Ny fahaterahana indray dia manomboka amin'izao fiainana izao ary ho tanterahina ho mandrakizay satria izay le hoe ateraky ny fanahy dia fanahy,
matomboka am'izao hoe isika nofo izao a ateraky ny fanahy isika de ho taterahana ho rahatra zay a ateraky ny fanahy dia fanahy de eo am'izay no rava ity nofotsika mety loha ity rava ity nofotsika corruptible izay mbola usurpé usurpation ny karazana fahotana isan-karazany mbola mety azo mpanasy ny sisa rehetrarehetra satria tsy mbola ateraky indray rava de izay no ambaran'ny soramandry eto hoe ho tanterahana mandrakizay akitsika le romana toko favalo andininy fahatelo faefatra fahadimy mba tanteraka ny fahamarinana ilain'ny lalàna amitsika izay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy fa izay araka ny nofo dia mihevitra zavatry nofo fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy eo amin'ny andininy fahatelo fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofo ny nahalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka endriky ny nofo ota sy ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo alleloia ahoana ny fipetraka zany izay tsy hainy lalàna satria ny nofo no nalemy azy misy zavatra tsy hainy lalàna inona ny tsy hainy lalàna ity fahaterahana indray ity tsy hainy lalàna ity asan'ny fanahy io ary an'Andriamanitra tsy toy irery ihany Andriamanitra izay fanahy no tompony fahaterahana indray izay no mahatonga ny boky mahatonga ny baiboly milaza fa tsy maintsy ateraka avy any ambony isika dikan'izay dia Andriamanitra fanahy izy ilay ao ambony no miteraka atsika fa tsy ny lalàna izay nomena atsika ety an-tany ahafahan'ny nofotsika mitoetra selohan'ny fahamarinana mitoetra selohan'ny fahamarinana fa tsy midika hoe marina samy hafa izany mitoetra selohan'ny fahamarinana zany hoe inona no ataoko mba hitoetra selohan'ny fahamarinana araka ny fahamarinana tsy mijangajanga tsy mamono olona nidikan'izay rehefa tsy mijangajanga tsy mamono olona dia mitoetra araka ny fahamarinany tsy fijangajangana sy ny tsy famonona olona fa tsy midika fa marina na araky ny hoe tsy mpamono olona na hoe marina araky ny hoe tsy mpijangajanga samy hafa izany tiako voarainao zany lanja teny isana ny tsipriany zany tia ny soratra masinao voaray atsika izany de raha mijery an'ilay romana toko favalo andininy fahatelo isika fa izay tsy hainy lalàna izay zavatra izay mihitsy ny tsy hainy lalàna mampitoetra atsika selohan'ny fahamarinana fotsiny izy fa tsy mahay manova atsika ho marina ny lalàna ary izay ny tsy maintsy hoe ateraka indray isika ateraka ny fanahy dia tonga tsy mijangajanga intsony isika tonga tsy mpandika lalàna intsony isika fa juste araka ny lalàna satria misy raha ny Kristy Jesosy nanombo ny fahotana nanombo ny ota io lay eo amin'ny andininy manaraka hoe izay tsy hainy lalàna satria ny nofo ny nahalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka ny ota tao amin'ny nofo iny lay noentin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no elohany teo amin'ny hazo fijaliana ny herin'ny ota no elohany teo amin'ny hazo fijaliana lay ota nomboany tao amin'ny tenany izy lay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana tsy izy nomboana fa lay ota tao amin'ny tenany zay nampitondraina azy tao amin'ny tenany no nokosehana sy ny vonoana maty teo amin'ny hazo fijaliana de izay no raisitsika amin'ny alalan'ny finoana amin'ny alalan'ny fahaterahana indray manaiky ianao ateraka indray izay ity sujet ity hoe tsy maintsy ateraka indray isika malagasy hoanao izay manaiky an'izany isika malagasy rehetra zay manaiky an'izany dia omboana eo amin'ny hazo fijaliana ny délestage omboana eo amin'ny hazo fijaliana ny resaka bois de rose omboana eo amin'ny hazo fijaliana ny insécurité omboana eo amin'ny hazo fijaliana ny siny sisa be da be izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ampitandremana atsika selohan'ny lalàna izay tsy voatandritsika mihitsy
tsy voatandro ny mpitondra firenena tsy voatandro ny vahoaka malagasy tsy voatandro ny milaza azo mpitandrina rehetra ny avocat ao anatin'ny corruption ny gendarmerie sy ny sisa rehetrarehetra satria zay le nylazaitsika teo hoe tsy vita ny lalàna ny lalàna ka dia afaka mampitoetra atsika fotsiny selohany fahamarinana hoe tsy azo atao mangalatra tsy azo atao mamon'olona tsy azo atao ny avoaka daholo ny karazana kody sy ny karazana lalàna be da be isakan'izao zao ifidy député ndray isika mpamola vola lalàna mba ho selohany fahamarinana fa tsy hainy nofo mihitsy anefa manatanteraka izany satria tsy nateraka indray ny malagasy fa ateraka ao amin'ilay politika ateraka ao amin'ilay antokotoko orange na mena na manga na fotsy na mavo na tsy fantatro ateraka ao amin'ny zavatra ohatran'izany ary tsy manaiky tsy mety mihitsy no ateraka indray fa mifikitra an'izay kitaponjaza izay tramonjaza izay foana ary faly minorira ao anatin'ilay hoe iza no mamana iza no mamoky mpinamparako mpisotro toka mpijangatsanga mpamon'olona mpamoaka volamena sy ny sisa be da dia ao no mitoetra tsy consciente mihitsy isika fa hatram'izao vanim-potoana izarantsika izao any akamaroan'ny olona dia mifikitra an'izay fihinanana izay sy faly mitoetra ao anatin'ilay tramonjaza sy kibo itoerany hatreto dia izay no anaovan'ny filazaony tsara appel sy rappel amitsika hoe tsy maintsy ateraka indray ny malagasy mazava amitsika ilay romanina toko fahavalo misy zavatra tsy hainy lalàna dia ity fahaterahana indray ity ninona lalaina avoakan'ny firenena malagasy eto ninona lalàna avoakan'izao tontolo zao ary isan'andro dia mamoaka foana ifidy député indray ho asika io amola vola lalàna be da be ny zavatra tsy hainy lalàna ity fahaterahana indray ity tsy hainy lalàna meteza re tompoko mampita hafatra amitsika meteza ho ateraka indray isika malagasy afahatsika manamboatra izao fiainana izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izao tsy isika no manamboatra fa Andriamanitra tsy to no manamboatra amin'ny alalan'ny fiaikentsika fa no torotoroana tamin'ny eloka ao anaty eloka isika mitorotoro ao anaty fahotana isika lay tranonjaza itoeratsika no ateraka nateraka miteraka salamo toko faraiky amin'ny dimapolo ambaranitsika azy ny Koritiana faharoa toko fahadimy Koritiana faharoa toko fahadimy andiny faraiky amin'ny roapolo fakiko vetivety amin'ny anaran'i Kristy Jesosy izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy koa isika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao anatin'ny filazantsara ao amin'ny Baiboly ao amin'ny soratra masina isika malagasy dia nisy Kristy Jesosy tsy nahalala ota tsy mpanota fa natao maty ho atsika izay ilay Koritiana toko faharoa andiny fahadimy andiny faraiky amin'ny roapolo teo ray soa izany famonjena izany meteza ateraka indray ekeo ny processus ny famonjena ny oentin'Andriamanitra tsota amin'ny alalan'i Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fahaterahana indray ialao ny kitaponjaza ny tranonjaza politika ny tranonjaza fitiavam-bola ny tranonjaza fiheverana an'olana ny tranonjaza zay le fiheverana an'olana zay dia amin'ny lafiny be da be mihitsy hatramin'ny vola am-piangonana hatramin'ny verset sy ny toko sy andininy rehetrarehetra aolana daholo ialao izany ialao zany tranonjaza izany tapao ilay fihinanana amin'ny alalan'ilay tadipotra mampitoy anao amin'ny satana mampitoy aminao amin'ny leader politika mampitoy aminao amina artiste mpampandeha fitombenana mampitoy aminao amin'ny zavatra zao tontolo zao mampitoy aminao amin'ny zavatra tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra satria ireny no mamoky anao ireny no mampihinana anao ao anatin'ny tranonjaza izay ampitoerany anao ialao tapao manapa-hevitra maneke tahaka ny nanekeny Davida miaiky
mandritretena accepte eo a fa fahotana seloka no nanorotorona sy niterahanantsika de andao samy teny amin'ny Kristy Jesosy io diovy isopa izay malagasy ho afampahotana sasao izay mba ho afakeloko de andao sika samy ateraky ny fanahy manaiky ho ateraky ny fanahy satria hatreto de mbola nateraky ny nofo isika tianao Jesosy mirary soatsika rehetra de makasitraka atsika naharitra neno hatramin'ny farany manaraka indray sika mijery loha rivotra anankiray na manampy fanazavanany am'izay fahaterana iray indray izay indray raha soatsika rehetra tainy tompo daholo